pejin'ny finoana kosa no etintsika nakatonana ny fotoana ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity. Amin'ny alahady voalohany amin'ny volana desambra zany hoe amin'ny alahady fatelon'ny volana desambra ho avy izao no tanterahana ny fetin'ny taranaka sy ny fianakaviana etsy amin'ny fiangonana FJKM Andravoahangy fivavahana. Isy fidirana inefatra taona amin'ny fotoana io. Mitondra ny fanazavana ny tompona andraikitra ao atoerana. Miaraba ny mpijery ny fahitalavitra rehetra sy ny mpanaraka vaovao ary miaraba ny mpino kristiana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary indrindra ny zanaky ny fiangonana eto amin'ny FJKM Andravoahangy fivavahana. Ny alahady fatelon'ny volana desambra 17 izao zany hoe amin'ny alahady ho avy izao no ankalazana an'Andriamanitra hiderana azy noho ny amin'ny fetin'ny taranaka sy ny fianakaviana ka dia anasana antsika rehetra izay vita batisa mpandray fanasany tompo avy eto amin'ny FJKM Andravoahangy fivavahana. Isika izay mpamonjy vondrom-bavaka, mpamonjy ny fotoam-pifoazana, ny maraim-baovao dia efa ao anatin'izany fianakaviam-beny ny FJKM Andravoahangy fivavahana izany ka dia asaina isika amin'ny fotoam-pivavahana amin'ny alahady izao miditra inefatra isika amin'ny 9 maraina, amin'ny 7 sasany, amin'ny 10 sasany ary ny tolakandro kosa dia amin'ny 2 sasany. Ho an'ny isa-pianakaviana sy ny isa-taranaka dia isy ny rakosorana, isy ny sandrify toy ny efa mahazatra antsika, isa-taranaka sy ny isa-pianakaviana ka aterina aty amin'ny altara amin'ny alahady io ary dia ho antsika izay mbola tsy nandray izany dia mbola isy ny fizarana amin'ny alahady ho avy izao. Dia manentana antsika rehetra mba anao zava-dehibe ny fiombonam-bavaka fideranan'Andriamanitra amin'ny fetin'ny taranaka sy ny fianakaviana io. Ny lohahevitra izay hobanjintsika moa amin'izany dia nalaina avy ao amin'ny soratra masina ao amin'ny Jeremia 1:3 manao hoe ary amin'izany andro izany o Jehova dia ho Andriamanitra ny isa-pianakaviana Israely aho ary izy oloko. Dia mba hijoroko vavolombelon'ny Jesosy Kristy Tompo isika ary mba ho tena olon'Andriamanitra ary Andriamanitra no ho Andriamanitsika. Ho antsika izay any am-pelezana any dia aza misalasala ry havana misokatra ho antsika ny fiangonana ary misokatra ihany koa ny akany fivavahana ambony rihana mandritra ireo fotoana 4 ireo. Ny vola voangona amin'izay rakosorana etintsika moa dia natokana manontolo ho fampitaovana ny fiangonana sy ho etintsika manorina fiangonana any amin'ireo toerana izay mbola tsy manana izany fiangonana izany araka ny tondrosotrantsika hoe voatosy filazantsara ny nosy Madagasikara sy araka ihany koa ny teny fanevan'ny FJKM amin'izao fotoana izao dia manao hoe koaza menatra ny vavolombelon'ny tompontsika. Tapitratra ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy ny fotoana ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity. Ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko.